d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadiana amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka sy hitady mitavako ary hiala amin'ny raha tsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny tanana. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana toko 710 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ary misaotra indrindranao ny safidy izao fandaharana izao indray dia ny fandaharana chaîne d'honnêteté izany manonona ny fiadanany Tompo ho antsika tsiraray avy. Ny teny ho jerentsika moa dia tahaka ny mahazatra ihany ao amin'ny tantara faharoa toko 7 andininy 410 izay manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy anety tenaka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny raha tsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho hanasitrana ny tany aho amela ny elony aho raha ny oloko hoy ny tenin'ny Tompo. Efa noazavaina tamintsika imbetsaka io teny hoe raha ny oloko ary faraparany teo aza dia nazavaina fa mitady olona kilin'Andriamanitra tena kristianina marina zany tadiavin'Andriamanitra olony satria mantsy misy ny tsy olony fa ny olony dia voalohany indrindra ireo izay olona nahatsiaro resy lahatra fa very mpiodina tamin'Andriamanitra ka nibebaka izy niazakazaka teo amin'ny hazo fijaliana nino fa Jesosy Kristy dia maty ho azy. Jesosy no lay zanak'ondrin'Andriamanitra nandrotsaka ny rany hanavotana azy ary dia hatreo dia io hazo fijaliana io izay ivo ny finoana amin'ny maha-kristianina azy dia io koa no ivo ny fiainany hazo fijalian'i Kristy. Jesosy dia miantso antsika tsy hoe manarany fampianarako fotsiny na hoe manarany fombafomba mpivavahana fombafomba fivavahana kristianina manara ireo lalàna mifehy ny fiangonana fa hoy izy avia hanaraka ahy. Tsy ratsy ny manaraka fotodalàna na ny fomba mpivavahana fa izao ny finoana kristianina tsy firotsahana amin'ny antoko mpivavahana kristianina iray akory sy fanarahana fahamarinana ara-baiboly fotsiny fa fomba fiainana tahaka an Jesosy, style de vie à l'exemple de celui de Jésus. Style de vie fomba fiainana zany no atao hoe fivavahana kristianina finoana sy fanambarana fa Jesosy no mpamonjy anao dia marina izany ary tena zava-dehibe. Finoana sy filazana fa izy no mitondra ny otanao teo amin'ny hazo fijaliana tena ilaina zany. Finoana fa izy manome an'izay manatona azy ka mibebaka fiainana mandrakizay tena marina izany. Fa izany rehetra izany tokony hitarika antsika hiaina tahaka an Jesosy.
miaina tahaka an' Jesosy. Ny finoana ry havana dia tsy misaraka amin'ny fomba fiainana. Marina fa ampianarina antsika ny fekempinoana, kanefa raha fekempinoana tsy iainana dia tsy mety izany. Ny apôstôly Jaona tena nahatsapa izany ka hoy izy, izay rehetra mitoetra ao aminy dia mandeha tahaka ny nandehanany, mandeha tahaka ny nandehanany Kristy. Izany no atao hoe miaina marina ny finoana kristianina. Koa ny azo fijalian'i Kristy izay inontsika sy ekentsika dia fomba fiainana ny azo fijalian'i Jesosy. Izany no ambaran'ny testamenta vaovao manontolo ny epistily rehetra no soratan'i Paoly hoy izy eo amin'ny Romana 12:1, koa noho izany ny mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo mifanatitra velona, masina, sitrak'Andriamanitra dia fanompoam-panahy mety ataonareo izany ary aza manaraka ny fanaony izao tontolo izao. Fomba fiainana tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Miteraka fomba fiainana vaovao zany ny fikempinoana iainantsika. Fomba fiainana vaovao ny fanekentsika olon'Andriamanitra. Fomba fiainana vaovao zany hoe olon'Andriamanitra izany. Lasa ny teo aloha zavatra vaovao indray ny iainana. Koa ny atao hoe oloko dia zao olona manana ny finoana an' Jesosy, miaina tahaka an' Jesosy Kristy. Zay zany ny tokony ho tsaroantsika. Ao ary ho jerevantsika dia ataontsika hoe troisième indray, zany hoe miaina tahaka an' Jesosy Kristy zany. Ny voalohany, voalohany dia zao mitia ny olona tahaka ny tiavan'i Kristy. Mitia ny olona tahaka ny tiavan'i Kristy ny olona. Ny faharoa, miala amin'ny ratsy fanao, mankahala ny ratsy. Ny fahatelo, miaina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ny fiainana kristianina ary dia vokatry ny finoana kristianina ary ny hazo fijaliana no ivony zany. Koa tahaka ny hazo ohatra hoe hazo manga zany manome manga, ny hazo paiso dia manome paiso. Ny finoana marina dia manome voa amin'ny fiainana isan'andro. Ka hoy Jesosy Tompo, ny voany ange no ahafantaranareo azy. Ny azo tsara dia mamovoa tsara. Ny olona manana fiainana finoana marina an' Jesosy dia misy voa, dia voan'ny fanahy masina izany. Koa ny azo fijaliana zany ry havana dia tena fomba fiainana. Tsy hoe faritana amin'ny fomba ity velany hoe fitafy, fanaovana ny volo tahaka an'izao, fiainona mozika tahaka an'izao, fa na manana an' Jesosy ao anaty azy ianao ka olon'Andriamanitra, mety mba manaraka lamody ianao, zay manao fitafy zay mba mendrika anao, mety manana kolotsaina mendrika ianao sy ny karazany, fa tsy hoe voafefy ao anatin'ny hidy vy hoe izao no atao hoe kristianina. Mametraka antsika ny fanontaniana hoe ahoana ary ny fiainanao amin'ny maha olon'Andriamanitra anao izany. Manao ahoana ny fiainanao, fomba fiainanao zany hoe olon'Andriamanitra amin'ny andavanandro. Efa voalaza teo hoe zaraintsika telo izy. Ny voalohany amin'ilay dia zao, mitia ny olona tahaka ny tiavan'i Kristy. Jesosy Kristy zany no fitaratra, izy no ohatra zay tsy maintsy tarafintsika. Nanahoana moa Jesosy? Nanahoana ny tena fitiavan'i Jesosy? Nanahoana ny fiseraseran'i Jesosy tamin'ny olona? Ary io fitiavana io ny fampianarana mavesa-danja indrindra nataon'i Jesosy Tompo raha teo amin'ny efitrano ambony niaraka tamin'ny mpianana izy.
ao amin'nyjaona toko fahatelo ambiny folo andiny fa dimy ambiny folo hoy izy hoe didy vaovao no omeko anareo de ny mba hifankatiavanareo aoko tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatra eo ianareo raha mifankaty moa tena didy vaovao tokoa ve io ny tenen'ny tompo ny testameta taloha nge de efa nyresaka betsaka momba ny fitiavana an'Andriamanitra io sy ny fitiavanamana ary fantatry reto mpianatra ireto zany didy izany ka manina no lazain'ny tompo hoe didy vaovao fa ny mahavaovao azy de le teny kely hoe tahaka tsy hoe tia fotsiny fa tia tahaka itiavan'i Jesosy avy nanasa tongotry ny mpianana izy tamin'io fianarana no omeko anareo izy mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo dia tahaka an' Jesosy miaina amin'ny ohatra nataon'i Jesosy nanahoana moa izy Jesosy namonjy ny very nanasitrana ny marary nanadio ny boka manome sakafo minona namela heloko hatrany na de reo olona nandefina azy aza de hoy izy hoe raha io mamela ny helony fa tsy fantany izay ataony fitiavana ny olona rehetra sy ny olona manontolo tokony ho toy izany koa reo olon'Andriamanitra tokony ho zany ny fomba fiaina ny olon'Andriamanitra fitiavana ary io fitiavana io no tsy misy eto amin'izao tontolo izao fa zany fitiavana izany dia vokatry ny fanahy ny vokatry ny fanahy rehefa mandray an' Jesosy ianao dia fitiavana kanefa hoy Jesosy tahaka ny fitiavako anao no tokony hitiavanao ny hafa koa de hitantsika amin'izany ary ny tarafatsika hatrany an' Jesosy ny fomba fitiavan' Jesosy ny olona no tokony hiainantsika koa izany fitiavana izany izay ny emma voalohany mitia tahaka ny fitiavan' Jesosy raha mba tahaka an'izany tokoa mantsy ny olon'Andriamanitra misy fifankatiavana marina dia hafa ny fandehan-javatra eto amin'izao tontolo izao satria mahita an' Jesosy mandehandeha ety ambony tany tokoa ny olona araky ny tenin'ny tompo hoe izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankaty izay ny emma voalohany ny emma faharoa miala amin'ny ratsy fanao mankahala ny iota miala amin'ny ratsy fanao mankahala ny iota io no ambadiky ny fitiavana tsy afaka hitia tahaka ny Kristy isika nefa miaina amin'ny lainga sy ny fahotana raha mitory amintsika ny fitiavana feno Andriamanitra ny azo fijaliana de milaza amintsika koa ny fankahalany tanteraka ny ratsy fitiavana feno n'Andriamanitra ny an' Jesosy Kristy fa koa fankahalana tanteraka ny ratsy tsy afaka mampandroso an' Jesosy eo amin'ny fiainanao ianao ka tsy handany ratsy tsy mety izany rehefa mandroso an' Jesosy amin'ny fiainanao ianao ka Jesosy tokoa no velona ao anatinao ary kristianina marina ianao olon'Andriamanitra de olona nandany ratsy niala tamin'ny ratsy fanao fa tsy mety zany hoe sady mity aho no mpanao ratsy ny teny tamin'izany Paoly ao amin'ny Romanina toko 12:7 zao no lazainy aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsaram-belatsy mankalany ratsy mifikira amin'ny tsara mazava tsara fa ny fitiavana ny tsara sy ny fankalana ny ratsy de tahaka ny fahasoroa amin'ny meday anankiray tsy misaraka io ato amin'ny fasy anankiray fitiavana
tsy misy fiatsaram-belatsia de ato amin'ny fasy anankiray indray mankahala ny ratsy tsy misaraky ireo raha misy mihevitra fa tia nefa tsy mankahala ny ratsy de fitiavana misy fiatsaram-belatsia izany koa ny fomba fiainan'olon'Andriamanitra ary de sady tia no mankahala hafahafa ho isika izany no izy tompoko ny fomba fiainan'ny olon'Andriamanitra dia sady tia amin'ny fony rehetra tsy misy fiatsaram-belatsia no mankahala ny ratsy ary zay ny tenenin'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa toko fahafito hoe miala amin'ny ratsy fanao tia ny tsara ary mankahala ny ratsy miaraka ireo tsy misaraka raha tiako Jesosy dia fantatro loatra fa niaritra fijaliana izy hamonjena teo amin'ny hazo fijaliana ko ataoko ahoana ny fanafosafo ota nefa io no nitondra azy teo amin'ny hazo fijaliana maty noho ny otako Jesosy voaombo noho ny otako izy tsy zakan'Andriamanitra ny fahotana kanefa nobetainy Jesosy zany fahotana izany koa satria nitondra ny fahotako rehetra izy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana ko mbola ataoko ahoana no hiaina amin'izany ota izany nefa io no nahafaty an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana tsy tafaraka ireo miala amin'ny ratsy mankahala ny ota hoy ny soratra masina ny ratsy fanao mahazatra anao satria toetra ratsy zany mety toetra ny lovanao tamin'ny fianakaviana ohatra tsy mampaninona ny fijangajangana betsaka niny manao an'izany ny sasany aza kolotsaina diso kolotsaina ratsy mbola kelikely tovavy ny zanaka na tovolahy anaovana trano kely any ambadika any eo akaikikaiky eo mba hazahoany mijangajanga kolotsaina diso zany kolotsaina ratsy zany miala amin'izany ratsy fanao izany zany fiainana janga izany rehefa ianao no lasa olon'Andriamanitra nananao izany aza dadabenao na ny dadanao aza nanao zany dia aza mandova izany fa tapahana izany satria fanetiny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ka raha miteny aza ny olona manao hoe tsy maninona io hoe zaho ange efa mino hoe efa kristianina fampandrefana zany tompo ka tsy maninona tsy ariavana tsy miaraka ny finoana marina an' Jesosy sy ny fiainam-pahotana miala amin'ny ratsy fanao rehefa olon'Andriamanitra ianao fa ny olon'Andriamanitra tsy tia fahotana ny zanaky Satana no tia fahotana fa ny olon'Andriamanitra mankahala ota ary zany voalaza ny soratra masina ny fahatahorana an' Jehova dia ny fankahalana ny ratsy ohatra koa angamba fomba fanao mahazatra mifosafosa olona na koa fiarovantena amin'ny sampy satria ny fianakaviana miaro ny tenany amin'ny sampy ao koa ny sasany zatra mandainga na vavolombelona mandainga Satana no ray ny lainga miala amin'ny ratsy mankahala ny ota izany no atao hoe olon'Andriamanitra zay ny emma faharoa dia ao indray ny emma fahatelo zao anefa riavana ny fomba iray ialana amin'ny ratsy dia ny fiekekeloka sy ny fibebahana araka ny voalaza amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andiny ny fahasivy hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra miaiky heloka izay ny fialana amin'ny ratsy misy tantara anankiray afrikana anankiray ity feno vovoka moa zany ny lalana any amin'ny tanàna anankiray de ity mpanompon'Andriamanitra ity voatery mampiasa essuie-glace rehefa mandalo amin'le lalana feno vovoka sy fotaka de mampiasa essuie-glace izy
de rehefa mandalo izy de nitsiketsika le essuie-glace de iny no manampy azy mandeha mahitsy am'le lalana ahitany tsara le lalana satria na mipitsipitsika aza ny vovoka sy ny fotaka zany a de voasasan'le essuie-glace ohatran'izay koriavana ny fialana amin'ny ratsy ny ratsy mety mipitipitsika kanefa ampiasao ny essuie-glace raha miaiky ny fahotantsika isika mahatoky sy marina izy mamela atsika izy manadio atsika ho afaka amy tsy fahamarinana rehetra ny essuie-glace manadio manala iny pitsipitsika fotaka sy vovoka iny ampiasaina izany miaiky rehefa diso de lazaina hoe diso rehefa ratsy de lazaina hoe ratsy rehefa ota de lazaina hoe ota ary ibebahana ifonana ary ny rano Jesosy no manadio atsika manafaka atsika ary zay am'izay fotoana zay isika de mitombo amin'ny fahamasinana zay ny emma faharoa ny emma fahatelo de zao miaina amy fakatoavana an'Andriamanitra sika zany de mijery taratra hatrany an' Jesosy tompo satria izy nefa nilaza amitsika hoe mana raha io Jesosy izy no mpiandry ondry izy no mitarika atsika amy lalan'ny fahamarinana amin'ny foana ny masotsika nanahoana ny fomba fiainan' Jesosy ny fiainan' Jesosy manontolo de fankatoavana an'Andriamanitra ray ka ho izy ny haniko de ny manao ny sitrapony lay naniraka jaona toko 4:7 ary mahavita ny asany mankatoho manao ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ny am'le Romana toko 12 hoe andininy voalohany manao hoe mamantatra ny sitrapon'Andriamanitra mamantatra ny sain'Andriamanitra de zay tsara sady ankasitrahana ny marina de isika koa mila mamantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra ny sain'Andriamanitra ary mankatoho tahaka an' Jesosy tompo mankatoho zay lazainy Jesosy zay lazain'Andriamanitra ary mba azahoantsika mamantatra izany a de manana fifandraisana aminy isan'andro isika amin'ny alalan'ny vavaka amin'ny alalan'ny famakiana ny teniny amin'ny alalan'ny fananatsika fo mankatoho zay lazainy tenin'Andriamanitra rehefa miteny amina amin'ny tompo de hoe inona moa nambaran'ny tompo amiko androany isan'andro anao de mila mamantatra ny tenin'Andriamanitra mamaky ny tenin'Andriamanitra de fantatrao ny teny tiano zay lazaina aminao de ankatoavinao zany teny izany ary hoy Jesosy hoe mitomoe raha amiko de zaho mitarika anao amy lalan'ny fahamarinana inona ary ireo hafatra lazain'ny tompo amitsika am'ty andro ny chaîne de l'honnêteté ity voalohany Jesosy Kristy no ohatra ny finoana marina de iainana ary hita taratra eo amin'ny fiainatsika izany finoana izany tsy antoko-pivavahana no rahantsika tsy lalam-piangonana ihany no alahantsika fa Jesosy Kristy no ivo ny fiainatsika ary izy no tarafitsika am'izay ataontsika rehetra de misy zavatra telo zay nambara teo troisième izany inona daholo reo emma reo ny emma voalohany de lazainy hoe mitia tahaka ny tiavan'ny Kristy zay nambara tamitsika mitia tahaka ny tiavan'ny Kristy de reo tsara nanahoana ny fitiavan'ny tompon'ny olona de zany koa ny jerentsika ny emma faharoa mankahala ny ratsy miala amin'ny ratsy fanao ary ny emma fahatelo miaina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra raha tanteraha isika izany de hoy ny soratra masina hoe zaho hamela ny helony ary hanasitrana ny tany ry havako mila mianatra manaraka ny tompo isika manaradia azy isan'andro ary manatanteraka ny teny izay ambarany mankatoa azy ary amin'izany de ho fantatry ny olona rehetra fa tena olon'Andriamanitra ianao ary vavolombelona eto am'ty zao tontolo izao ianao ny jiro zay tarafin'ny olon'Andriamanitra izay mirehitra manazava ato anatin'ny aizina
misaotranao izay ry tompo andriamanitra io fa lehibe ny fitiavanao anay ary manendry anay ianao miantso anay ianao mba ho tena olonao tokoa hanaradianao ary hanatanteraka ny sitraponao eto amin'ity zao tontolo izao ty ampianaro zahay tompo hitia tahaka ny fitiavanao ny olona rehetra ampianaro izahay hiala amin'ny ratsy fanaonay hankahala ota fa ho tia ny fahamasinanao ampianaro izahay hankatoa mandrakariva zay ambaranao dia amin'izay fotoana izay tompo dia ho tanteraka aminay tokoa ny teninao hoe zaho hamela ny helony ary hanasitrana ny taniny voninahitra ny eo anao aminaranao Jesosy no angatana izany amen. Hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 710 andiny 7 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Mbola vonina nasitrana ny tanitsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg. Renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté.